Ao amin'ny epistily voalohany nosoratany Jaona, toko 4 ny singanina ny 14 sy ny 15 Jaona voalohany, toko 4 14 sy 15 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa Zanak'Andriamanitra Jesoa dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Amen. Zavatra tena hoe manaitra ry havana ary tena hoe misongadina ato amin'ity Jaona voalohany toko 4 ty amin'ny perikopy androany dia miverina eo matetika ny hoe Andriamanitra mitoetra ato amintsika. Inefatra no miverina zany amin'ny andinitsoratra masina 5. Andriamanitra mitoetra namonina ao amintsika. Ka ny fanontaniana ry havana ampandinian'ny tompo-tenantsika amin'izao maraina izao dia ny hoe mba tianao ve zany hoe Andriamanitra monina ao aminao zany? Satria zany ny sitrapony. Tianao ve zany hoe Andriamanitra honina ao aminao izany? Tsisy olona ry havana aniry zavatra tsy fantany. Katekisma mazava be zany fa mety tsy miteny aminao zany. Zany hoe Andriamanitra monina ao aminao zany. Anisy mpanompon'Andriamanitra anankiray ny Toriteny momba an'ity Jaona voalohany toko 4 ity. Dia napetreritra le sary nampiasaina. Izy moa mipetraka any Pays-Bas. Dia tany Pays-Bas tany raha ny tulipe no voninkazo mahazatra an'izany hoe Pays-Bas zany, ahafantarana an'izany hoe Pays-Bas zany. Ndray maka ozy izy nisy rosier tany Pays-Bas zany. Dia rehefa namokatra ilay ka namony tena hoe nampitola gagany maro satria nisy 6000 boutons na fleur de rose tao amin'ilay fototry le rosier anankiray. 6000 rose niara-namony. Azo sary an-tsaina ry havana ny atsaran'izany rosier zany. Dia teo moa ny tolagaga toy ny alina. Dia tao amin'ilay exposition zany nampisehona ny sarin'ilay rosier io dia hoe nisy manampahaizana momba ny fambolena. Dia ozy izy io zany zao raha akantsika dia atao grefy amina rose le rosier tsotra fantatsika dia mifindrany le toetrany eo toy ny lasa maniry eo na moninao. Io rosier exceptionnel eo. Dia ozy izy le mpitoriteny tena ohatran'izay mihitsy ozy izy. Andriamanitra le milaza hoe te honina ao am-pino. Tian'Andriamanitra mihitsy hoe ny fiainany, ny hatsarany, ny fitiavany, ny fahamasinany no hoe amponeniny ary ampitondrany vokatra ao amin'le pino.
Ary rehefa mijery reny mpamboly voninkazo reny ry havana, dia hoe mba havanina an'ilay voninkazo, dia isan'andro izy mitahe an'ilay voninkazo, mitahe an'ilay raozy, dia mitahe ary manapaka manongotra koa izay hoe zavatra hoe malazolazo, mba hoe ilay tsironaina zany tena hoe ampiasa ny heriny any amin'izay alehany zany. Dia ohatran'izay koa hoe Andriamanitra ao aminao, dia izy ihany no mandrantsana sy tokony horantsanana ao aminao ry havana. Zay zany le fampietreretana hoe mba teo exceptionnel, teo kristianina exceptionnel, eo nivon'ny kristianina atapitrisany venao ry havana, ka hitondra ny voan'ny fanamasina ohatran'izany ao amin'ny fiainanao, sady sanatria ho afa-po amin'izao toe-panahinao zao, ianao tsy zany ny programan'Andriamanitra aminao ry havana. Ndao ara jerentsika rehefa vita izay fampietreretana zay hoe manahoana ny toe-pon'ny olona zay hoe mety honenan'Andriamanitra izy, hoe jeren'Andriamanitra izy dia hoay za oninato. Manahoana toe-po, toe-tsaina, toe-panahy zany olona izany. Ny toe-panahy sy toe-pony zany olona zany dia ambaran'ny andininy efatra amby folo, ny anaran'i Jesosy izy le efatra amby folo, ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Toe-pon'ny olona hoe maniry honenan'Andriamanitra dia hoe mahafantatra fa Andriamanitra io dia ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Mahafantatra fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Zay aloha ny fitomboany ry havana. Olona mahafantatra zany fa tia tany zao tontolo zao mbola misy antsika tia, dia tena mila mpamonjy, mila mpamonjy. Dia mahafantatra hoe Andriamanitra ray naniraka ny zanany hamonjy zao tontolo zao. Fa maninona ry havana zao tontolo zao no mila mpamonjy? Jesoa tena namaly sy nampianatra tsara, nampianatra mazava momba an'izany, ary hoe antony telo no jerentsika tamin'ny fampianaran'i Jesoa hoe mahatonga azy ilaza hoe tena mila mpamonjy zao tontolo zao. Voalohany indrindra hoe zao tontolo zao dia marary. Matthieu 7:12 hoe ozy izy Jesoa, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary zao tontolo zao. Marary ny finoana, tsy finoana velona fa karazana superstition. Eny kristianina zany resahany zany hoe kristianina efa iverina ny ivafo. Marary ny fanantenana ry havana. Maro ny olona rehefa jerenao sady tsy manana ho avy, tsy manana futur, no velona tahaka ny tsy manana futur, satria marary le fanantenana, marary ny fitiavana. Lasa fitiavana miaro fihetsaram-belatsia, marary ny fitiavana, ka tena hoe zavatra lavon'ny olona zany hoe fitiavana voalohany ho an'i Jesosy zany. Zay zany le tenenin' Jesosy, mila mpamonjy zao tontolo zao satria marary. Mila mpamonjy zao tontolo zao satria zao tontolo zao dia voaozina. Galatiana 3:13 dia milaza mazava hoe Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny hazo. Tsy maintsy antona tao amin'ny hazo izy, azahoany mitondra zany ozina, vokatry ny tsy fankatoavana lalàna
izahay. Lalàna amin'ny fe zao tontolo zao, lalàna ekonomika, lalàna varotra, lalàna politika, lalàna momba ny fiarahamonina sy ny karazana, zany hoe lalàn'Andriamanitra zany. Zany lalàn'Andriamanitra zany. Tsy manan-danja zany. Anka tratra ny ozina zao tontolo zao. Ozy izy ny Deutéronomie 28 hoe ozonina ny ateraky ny kibonao. Ny ateraky ny kibonao ozonina ny vokatry ny taninao. Ozonina ny ateraky ny ombonao, ny ateraky ny ondry amanosinao, miantraika any amin'le asa mandrara sy le asa fivelomana. Ozonina ianao raha miditra, ozonina ianao raha mivoaka. Ampandehan'ny Jehova aminao ny ozina dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Ampitoerin'ny Jehova anaty orooro sy fampitahorana. Anisan'ny fanafody be dia be mpividy indrindra sy avy be mpampiasa indrindra ny Frantsariavana dia reny hoe tranquillisant isan-karazany reny. Satria ao anaty orooro, stress le vazaha. Le vazaha mba lazaina hoe zanaka vavy matoa ny fiangonana, la Frantsa, nefa zao osorseny zany fiangonana zany. Ampiranketiny Jehova aminao ny arety mandringana. Zay le hoe zao tontolo zao anatin'ny ozina mila mpamonjy. Zay. Ary ny olona maniry an'Andriamanitra ray hoe ononao aminy dia mahafantatra hoe izy naniraka ny zanaka satria zao tontolo zao dia mila mpamonjy. Zay le izy. Ary fahatelo lazain'i Jesoa dia hoe zao tontolo zao dia very. Zao tontolo zao dia very. Lioka 7:10 hoe fefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zany no ilan'izao tontolo zao, mpamonjy. Ary very makaiza moa zany verany fahaverezana mandrakizay any amin'ny helo sy any amin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Zao tontolo zao very, fa tsy manaiky izy hoe very, tsy manaiky izy very. Anisan'ny hira tena tiako ry havana tamin'ny fahatanorako le hiran'ny Jaona hoe Imagine. Fa mahavarina taty reny ianao rehefa dinihanao tsara le tononkira ozy hoe imagineo kely ange hoe tsy misy lanitra. Imagineo hoe ao ambony eo tsy misy lanitra. Imagineo hoe tsy misy cielo ambanitsika ao. Zany le hira. Imagineo hoe tsy misy religion zany ety ambonin'ny tany fa hoe miaina amin'ny fiadanana daholo fotsiny isika rehetra rehetra. Ataonao hoe mpanofy ozy izy angamba. Fa tena hoe nofy avy amin'ny devoly zany ry havanao. Ary antenaiko izy fa ndray andro ianao anatevin-darana miaraka aminay. Ary ho ray ihany isika olombelona rehetra eto amin'ity tany ity, eto amin'izao tontolo izao. Dia hoe aleo sika hiaina ny androany, tsy mieritreritra ny rapitso, tsy mieritreritra mandrakizay. Zay le esprian'le hira sy le tonon'le hira. Zany le zao tontolo izao very, ary tsy tonga saina hoe very, ary mieno tononkira avy amin'ny devoly. Ohatran'izany ry havanao. Zay le zao tontolo izao. Mila mpamonjy. Ary ny ambaran'ny Hebreo 7:15 dia hoe koa amin'izany dia mavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, amin'ny alalany Jesoa. Zay manatona an'io Andriamanitra ray io amin'ny alalany Jesoa dia vonjeny tokoa. Amin'ny teny frantsay ny second, il sauve parfaitement. Il sauve parfaitement. Ary io anarana io ihany no afaka mamonjy parfaitement ry havana io ihany. Fa rehefa famonjena tedavana any amin'ny anarana hafa dia izay le lazaintsika tary hoe finonom-poana. Zay zany le fahamarinana voalohany ho an'ny olona zay hoe mba maniry ny ray ononao aminy dia hoe fataro tsara aloha fa ny ray
dia naniraka ny zanaka hamonjy an'izao tontolo izao. Fa rehefa tsy fantatrao zany na rehefa tsy rarahinao zany, tsy ho avy eo amin'ny ray. Fahamarinana faharoa dia izao ry havana. Fahamarinana faharoa dia izao: angatao amin'ny ray hoe Andriamanitro ray io monena ao amiko ianao, monena ao amiko ianao. Zay fahamarinana faharoa, angatao. Andriamanitra tsy ho avy onona ao anampino anankiray zay tsy mahafantatra ny asaribidin'izany. Zay no nanomboana azy tamin'ilay sary voalohany iny ry havana. Ary Andriamanitra tsy ho avy onona ao anampino anankiray zay tsy mangataka, zay tsy mangataka an'izany ry havanao. Tenenina hoe ato amin'ilay perikôpa inefatra no misy filazana mombany hoe Andriamanitra monina ao ampino. Ary isaky n'le filazana dia misy an'le condition. Ny ataontsika an'io, tsy jeran'le condition efatritsika ry havana, tsy jeran'izany sika. Fa enao aloha, zay le fahamarinana faharoa eto, hoe mitala ho an'Andriamanitra meo ny fo tena maniry marina, ny fonenanao ato amiko. Zany aloha angatahana, zany aloha angatahana. Fa raha mofy an'ireo condition efatra ireo sika ry havana, nefa ny fonao tsy vonona amin'izany akory, dia tonga amin'ilay fitenenana hoe ohatran'ny rano alatsaka eo ambony lamosiny kanakana le teny, ka voaloha zao, faharoa zao, fahatelo zao, fahaefatra zao, fangatao zany fo zany. Ary rehefa mijery amin'ny firahantsika FFPM ry havana, misy tononkira anankiray tena hoe mahafehy an'izao fahamarinana faharoa zao firan'ny FFPM, le 447 le laharan-kira 720 singaniko manokana ny andininy faharoa hoe zao no tena faniriko ny ho velona aminao ka hitoeranao ny foko fa tsy ho lalovanao. Eny Tompo, monena, mba monenao tokoa. Zay ny tena famonjena, zay ny mahafatrapo. Faniriko hitoeranao ny foko fa tsy ho lalovanao. Efa nilalovanao ny foko tamin'izany atao batisy, efa lalovanao ny foko tamin'izany raisina pandrefana san'ny Tompo, efa lalovanao ny foko tamin'izany tokanana dekone, fa tsy tiako hoe ho lalovanao ohatran'izany ntsony fa mba lalovanao ary efa mba mamaky teny sérieusement reny indraindray. Fa ny tena tiako hoy ny fanamasina amin'ny alalan'ity mpamorokira ity dia hoe nitoeranao ny foko fa tsy ho lalovanao. Fa rehefa zany ry havana mivavaka ao isan'andro dia ny Tompo no anoranao hoe anaka zao ary atao dia ho avy onona ao aminao aho. Ho aminao ny fahasoavan'ny Tompo ary ao an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen.